Tabatsika rehetra isan'ny tokantrano ndraiky tompon-drasiny vavy amin'izao takariva izao ary misaotra tsika misafidy anaraka ny vaovao an-tsara eto amin'ny farany eto amin'ny televiziona malagasy hanomboantsika ny vaovao ny fanatanterahana ny filan-kevitry ny gouvernemanta tetsy amin'ny lampam-panjakany mahazo arivo androany nisy ny fampitam-baovao sy fankatoavana ritsa-teny-dalàna ho tateriny Iobira Zanajatovo Silemana Elize. Fampitam-baovao ministeran'ny varotra ho tanterahana ny Mahajanga ny 1 sy ny 2 desambra izao ny atrikasa fampiroboroboana ireo lalam-piariana manome vokatra fanondrana. Ministeran'ny Jono sy ny Arena anaty rano nanapa-kevitra ny gouvernemanta amin'ny alalan'ny ministeran'ny Jono fa isy ny fanaparitahana zanatrondro amin'ireo farihy tokony anaovana izany ka anisany ny farihy Antsivalaka ao amin'ny distrikany Mahabo faritra Menabe noho ny fahatsapana fa ny hena ny andalana ny vokatra azon'ny mpanjono ny hena ny trondro amidy eny an-tsena ka lasa miakatra ny vidiny no antony nandraisana izao fanapahan-kevitra hanampiana zanatrondro any anaty rano sy farihy izao. Ministeran'ny asa vaventy sy ny famantarana ny toetrandro nakatoavina nandritry ny atrikasa natao tantoliara ny 15 sy ny 19 novambra lasa teo ny fandaharana asa fikojakojana ireo lalam-pirenena eto Madagasikara ho an'ny taona 12 sy 20 mahatratra 520 miliara ariary ny tetibidin'ny asa fikojakojana izay anomboka ny volana avril 12 sy 20. Vita ny fanarenana ny tetezana Anjahanambo ao anatin'ny tanàna ny Marotsetra izay tapaka ary tsy azona ampiasaina nanomboka ny taona 4 sy 20. Ny tahiry fikojakojana ny lalana na ny fer no namatsy vola ny asa fanarenana. Ministeran'ny Ponina sy ny Raharaha Sosialy nodinihana ny sosikevitra isorohana ny ady tany izay tsapa fa mitombo amin'izao fotoana izao ary misy fiatraikany eo amin'ny fifandraisan'ny mpiaramonina. Fankatoavana ritsa-teny-dalàna ministeran'ny fanabeazam-pirenena didim-panjakana manangana ny lycée ao Ankarbe commune ambanivohitra Ankarbe any amin'ny Sisco Analalava Draine Sofia. Didim-panjakana manova ny anaran'ny lycée Mananjary ho lycée Justin Manambelona any amin'ny Sisco ny Mananjary Draine Vatovavy Fitofinany. Didim-panjakana manangana ny lycée Ambohitrolo Mahitsy ao amin'ny commune ambanivohitra Ambohitrolo Mahitsy Sisco Manjakandrina Draine Nalamanga. Didim-panjakana manangana lycée ao Iakora ao amin'ny commune ambanivohitra Iakora Sisco ny Iakora Draine Iorombe. Ministeran'ny fahasalamam-bahoaka didim-panjakana momba ny fepetra sy fametrahana marika famantarana amin'ny vokatra paraky amidy eto Madagasikara. Ministeran'ny fambolena didim-panjakana momba ny lalàna mifeny famokarana ny fanaraha-maso ny fanomezana taratasy fanamarinana ary fivarotana masomboly. Didim-panjakana manangana ny Agence nationale du service officiel de contrôle na ny SOC. Fatoko eto amintsika kosa ny solotenan'ny Sadek ny docteur Leonardo Simao niona tamin'ny solotenan'ny parlementaire malagasy izy avy amin'ny CST sy ny CT sady tsy manda no tsy manaiky ny zava-misy ankehitriny eto Madagasikara rizan'ireo Sadek araka izao tanteran'ny fiditsaon'le Masarivelo sy Zakiraka eto Mangazezo. Raha raha-pirenena mazava ho azy noho ny fampidinihan'ny parlementaire avy amin'ny CST sy CT tamin'ny docteur Leonardo Simao avy amin'ny Sadek sady tsy azona tiana no tsy azona alana sary ny fiaonana tao amin'ny foibe ny firenena mikambana Andraharo. Mamantatra ny momba ny fitadiavam-baolana eo amin'ny malagasy samy malagasy ity docteur Simao ity fa manana ny hevitra narosony koa izy. Zareo ny eritreritray tsy dia hoe andeha baiko tsika na andeha norotsika zao ny atao fa tsika zahay zao solotena namana izy dia tamin'ny voalohany dia hoe ny anaovan'io mba hisiany reconnaissance internationale ny processus any hoe le vahaolana zay hitantsika eto atoana dia tsika ne mahafantatra inona maninona izy mbola tsy manaiky ny vokatra ny le vahaolana nataontsika dia zay ny fandresenan'ny ahitra atao ny olana mipetraka zany ary nydinihana hoe ahoana ary fomba raha tianao an'izay raha manaiky atsika anao an'izay ahoana ny fomba anaovana an'izay tsy manakorotana ny efa misy nefa afahana
mahita fahatonona na filaminana bebe kokoa. Izay moa ny divan-kevitra dia mbola hanao soso-kevitra zahay, mbola hindinika amin'ny namana ahoana ny ahatongavana amin'izay, fa hoe tena zavatra hoe concret zany no resahana atao fa tsy ataoko hoe resaka randrasaina teo hoe tsy hoe ahoana marina sa tsy marina fa tsy antony hoe ahoana ny iaccompagneny mba hatongavana amin'ny tanjona hoe oekeny rehetrarehetra fa le lalana ny fiditsika averiko indray tsika samy malagasy nanapaka an'io dia tsika mandresy lahatra ny zareo no ahitana vahaolana mafy eto amin'ny firenena. Sady tsy mandahy no tsy manaiky ny lalana ny zoran-tetezamita ny SADC araka ny tatitra avy amin'ireto parlementaire ireto. Mety misy ny fanantenana satria mandroso angena rahapirenena ary tsy afaka samy zerizery amin'izao fotsiny ary zay mihitsy ny nazavany tamin'ireo solitenany SADC reo hoe izahay izay efa ao anatiny iny ao anatin'ny CST sy ny CT dia efa manao ezaka mba azoana sady mifampiresaka amin'ireo mifampiresaka amin'ny gouvernement dia dikan'izany efa miasany ao anatin'ny CST na lehibe ary manakiny satria ireo vahiny ireo mety tsy malala misy zavatra ohatr'izany tafavoaka ao eo amin'ny lafin'ny lalàna no namaliny an'izay hoe ny azy a dia ny akapobe ny atongavantsika any amin'ilay fakasitrahany iraisam-pirenenantsika ny azy no zava-dehibe aminy zany fa kosa raha vita ny akapobe ny zavatra angatahana mba hananany malagasy firenena ekeny malagasy aloha voalohany indrindra ary katoavin'ny firenena rehetrarehetra tontolo izao a zay ny azy zany no katsahany. Mitsangana ny andrim-panjakana roa CST sy CT vita ny fitsapan-kevi-bahoaka ny risoana ny repoblika fahefatra ilaina amin'ny fahazahoana ny fankatoavana iraisam-pirenena ny fidirany ankolafy telo. Raha ny telo izy hoe zavatra efatra no ilaina reconnaissance des gouvernements ny CT ny CST ary ny CENI ny angatahany zany dia hoe reo ankolafy telo reo zany akoatran'le efa ao anatiny zany a mba hiintégréan'ireo le institution efatrareo marika ny tsara mihitsy zay efatra zay a mbola tsisy reconnu reo izy nandray ary ka raha ohatra ka intégré ao zany le akolafiny telo dia misy ny chance bebe atongavana amin'ny reconnaissance. Fatafatsangana iny nivon'ny congrès ny tetezamita kosa ny fikambanan'ny tanora parlementaire tsy ny filorajoelona ny sakana amin'ny ivana amin'ny krizy hoy izy ireny toetra sosokevitra moa reto tanora parlementaire reto firaritsonina. Efatra ambin'ny folo menadany isan'ny mpikambana ao anatin'ny congrès ny tetezamita mivondrona ao anatin'ity tanora parlementaire ity no azavainy teto ny antom-pitsanganany. Tafipetsaka ny 4e république fa mbola tsy nazo tsika reconnaissance internationale dikan'izany mbola ao anaty krizy ny firenena dia amin'ny mamamora ny CT-nay tsy angina fotsiny zay fa tsy maintsy manolontana ny fitondrana amin'ny fahitany hoe ahoana ivana nyty krizy mahazotsika ty. Ny fahitany azy zany dia mazava ho azy tsy mifiloanjorajoelo akory ny blocage ny sortie de crise eto Madagasikara fefa ny ekeny international fa filoanjorajoelo no tantana ny tetezamita fa manomboka eo amin'ny premier ministre midina eo no tsy azahoantsika reconnaissance inona ny antony eo mahatonga ny mametraka hoe tokony hipetraka le premier ministre de consensus zany hoe premier ministre ekenya ny société politique société civile société militaire hitantana ny firenena hifandinika aminy na mifametranany membre de gouvernement satria raha famiresaka tsika hoe inclusivité totale dia dikan'izay tsy ho an'ny mpanao politika samy rerintsony ny tokony hitataratra ao anatiny ny fitatana ny firenena fa tokony impliqué ao ny société civile dia mametraka koa zay mahatin'izy hoe tsy tokony ho 40 ministère zany atao eto fa tokony hipetraka mazava tsara hoe vitrine de la 4e république ny tetezamita. Nambaran'ireto tanora parlementaire ireto fa ezaka izy ireo andresy lahatra ireo vondrona parlementaire hafa mba hiara iombon-kevitra aminy. Nalalaka ny fifidianana tamin'ny fito ambin'ny folo novambra lasa ty hoy Piero Rajonarvelo nandritra ny fametrahana ny rafitry ny MDM tany arivon'ny mamo sy Manalalondo porofony fientanana ho amin'ny demokrasia ary endriky ny demokrasia eto Madagasikara hoy izy nivoaka mpifidianana tany amin'iny avoana ndrefa n'Antananarivo iny hoy izy nitahitany vahoaka any amin'izany faritra izany Nakanisary Lucien Lenso.
Nisaotra nivoaka n'arivony mamy sy manaralondro no nifahavikian'izy ireo nifidy tamin'ny fitsapakevim-bahoaka tamin'ny 7 ambin'ny 10 novambra lasa teo ny antoko MDM no tarihan'ny Front National ny Pero Rajonarvelo. Nisaora manokana ireo niomba tsafidy sy niomba hevitra taminy ara-politika taty amin'ity ilany afovoana andrefa n'Antananarivo ity. Tena mazava ny sekoretra izay narosinay ary rehefa natao zany mandresilahatra namabe satria zany natao hoe mientana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara vita midingana voalohany irositsika amin'izany repoblika fahefatry izany raha ny safidy nakotanareo teto dia mazava tsara fa tena misy tokoa ny demokrasia satria malalaka ny safidinareo. Nitondra ny fijeriny ara-politika teto ny Front National ny MDM mifandraika amin'ny tahitan'ny vahoaka anti-atoerana. Misitona izay ireo mpitondra raha manana ny etoetany izay tsy azo ditsihita ny vahoaka distrika Merveillon ary mifanajana amin'izany ary mba entinay hitondra izany feonareo zany eo fitondram-pazakana dia mivoalohany tsy dionay dia ianareo eto vahoaka manonyambo. Mikasika ny mety ho filatsako fidiny filohan'ny repoblika nambarany Pero Rajonarvelo fa miankina amin'ny fitsipy-dalao izany napetraka taty arivony mamy moa ny rafitry ny MDM tamin'izao fitsidihana nataony taty izao. Eo amin'izay leafiny politika izay araka ny fangatany vakola Mahajanga dia ho tonga any toerana nanao fitsidiam-paritany Andriamatoa Roland Ratsiraka filoha-hevitry ny Conseil supérieur de la transition CST sady Front National ny antoko malagasy tonga saina ny MTS zany moa dia ho toto-saina ao Mahajanga ny alahady 7 Desambra 2024 ho avy izao. Lafiny politika ihany dia notemandry sy tatsy amin'nosy la réunion ny Premier ministre teo aloha Pascal Rakotomanga teo amin'ny fahenina amin'ny 70 taonany efa ministry ny fitantanam-bola tamin'ny fotoanandro izy ary efa gouvernoura ny faritany n'Antananarivo ihany koa nanana anjara toerana lehibe teo amin'ny lafiny politika sy ny fandraharana ary ny fampiasam-bola i Pascal Rakotomanga miara-miombona alahelo amin'ny fianakaviana moa izay eto amin'ny televisionna malagasy marina fa tonga amin'izao misasakala izao etsy amin'ny serana mpiara-minitra raisam-pirenena Etsivato ny nofo mangatsika ny Pascal Rakotomanga. Fa lafiny zavatra hafa kosa nanomboka androany varivarina misokatra ampahafantarina ndreta ny lapana Antananarivo vaovao izay karakarainy fiadidina ny fahefana avo ny tetezamity hatramin'ny farany volana janoary moa izany tamin'izao andro voalohany izao dia ny PDS Edgar Razafindravay no nandray ireo olona tonga nitsidika ariva Antananarivo nakany Sarikosa Jacques Rakotomanga. Mandritra ny iray volana sy tapany no anaovana ity varavarana misokatra no karakarainy ny fiadidina ny tetezamita ho fampahafantarana ny daholobe ny lapan'ny tanàna Antananarivo ity. Raha tamin'ity andro voalohany ity dia ny PDS n'Antananarivo renivohitra Edgar Razafindravay no nandray ireo tonga nitsidika ny lapan'ny tanàna. Nareo ny tonga voalohany hitsidika ny lapan'ny tanànantsika ity ka dia ny rarina dia aharitra marina ny lapan'ny tanànantsika mba hifanaterana amin'ny taranaka faramadimby mba ho lapan'ny tanàna hanany asiny ary mba fitantanana tena marina ny fitantanana hitoetra eto amin'ity lapan'ny tanàna ity ary farany dia hisoraka nareo mponina satria dia atsemboatsika ary zavatra hoe ny rahantsika teto nanamboarana ny lapan'ny tanànantsika ary izy vitsy zao. Tamin'ity androany ity dia maro ireo liana tehijery ny lapan'ny tanàna vaovao hita teto avokoa ny sokajin'olona rehetra na ny mpianatra na ny mpiasa na ireo efa sokonjokony. Mandeha tsidika an'ity satria liana fotsiny liana izay tia fantatra hoe manahoana ny zavatra hoe lapan'ny tanàna ny ao anatin'ny rehetrarehetra. Androany aho zany tsy miasa fa vonina mihitsy ny hoe andeha mba hitsidika voalohany ihany izy jery an'izao zavatra zao fa dia mahafinaritra sady makatoa azy maso makatoa antsika malagasy rehetra. Ankoatra ny fitsidiana ireo efitra misy ato dia aranty tokoa ny sarin'ireo ben'ny tanàna sy ny PDS ny fandimby. Misy ihany koa ny fampiratiana ny sarin'ny tanàna Antananarivo ety amin'ny arabe ivelan'ny lapan'ny tanàna. Mandritra ity varavarana